Ry pretandrazana malala, mino fahasalamantsara daholo any tokantrano any. Anio eo anaty an'ity fitondrana izay milaza fa fitondrana fanafozana ity. Dia misy fanontaniana lehibe iray ato an-tsaiko. Mbola any Malagasy hoe Madagasikara. Mbola tompontrano eto amin'ny tanitsika ve tsika? Mbola isika ve ny tompon'ny firenentsika? Sa efa mialasa vahiny tsikelikely eto amin'ny tanitsika tsika? Mametraka an'ireo fanontaniana ireo satria mahatsapa fa asorina antsika tsikelikely izay rehetra atsika. Esorina amintsika tsikelikely ny souveraineté atsika. Ary ny tena mampanahy dia mitranga eo amintsika izany nefa atsika tsy miteny. Aoka zava-tsara tsy manohitra velively aho ny fifandraisan'ny Rosiana sy Madagasikara ara diplomatika. Na koa hoe Madagasikara sy États-Unis, na koa hoe Madagasikara sy Chine, na koa hoe Madagasikara sy ny Europa, na amina firenena hafa rehetra izany. Tokony ara-iasa miaraka amin'ny firenena rehetra Madagasikara, averiko eto hoe tokony ara-iasa miaraka amin'ny firenena rehetra. Izay manaja ny andriam-pirenentsika ary vonina norina fiaraha-miasa tena samy mahazo tombontsoa. Fiaraha-miasa izay anajana Madagasikara dia fiaraha-miasa koa anajana ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Fiaraha-miasa ihany koa samy manome, samy mandray, samy manaja ny fetran'ny hafa. Fa ry vahoaka malagasy ny tena mampanahy ankehitriny dia ny endrika ny fifandraisan'ny Madagasikara miaraka amin'ity Rosiana ity. Tsy fiaraha-miasa ara-diplomatika tsotra fotsiny izao. Fifandraisana tsy mitovy lanja mihitsy no hitantsika. Fifandraisana fanakinan-doha ary mety ho fifandraisana fanekena sy fiondriana mihitsy ny aza. Fifandraisana ara-diplomatika malsaine. Fa nahoana ho ianareo izany no milaza an'izany? Satria ankehitriny dia hita eran'ny Madagasikara i Rosia. Ary ny fiaraha-miasa dia mihoatra lavitra noho ny fiaraha-miasa ara-politika, ara-militaire, ara-toekarena. Ankehitriny dia manomboka tamin'ny 9 juillet 2026 dia manana fandarany manokana ao amin'ny TVM ny Rosy. Tsika variana amin'ilay alajaza ny zareo miditra ohatra amin'ny bibilava. Iza moa no mamatsy ny vola an'io television'io? Ny vahoaka malagasy. Iza mamatsy ny vola ny radio nationale malagasy? Ny vahoaka malagasy. Natao hanompan'iza io television'io dia natao hanompan'iza koa io radio nationale malagasy io? Ny vahoaka malagasy. Koa nahoana ireo fitaovana hainao manjery any Madagasikara amin'ny fanjakana malagasy lasa fitaovana propagandy Rusy. Lasa fitaovana propagandy ny vahiny. Aminareo normal ve zany? Ara-dalàna ve io? Mbola fifandraisana ara-diplomatika mahazatra ve zany? Dia aiza ilay fiaraha-miasa ara-partenariat lazain'jareo sy tratratratrain'jareo? Raha ny ray afaka mitreran'ny toerana rehetra, afaka mivalapatra, sady manakatona ny varavarany tsy azo idiran'ilay anankiray. Nefa ilay ray mamela an'jareo manao izay danany kibony. Lasaiza les réciprocité? Fa anga Madagasikara manana émission andavanandro ny Rosia? Fa anga Madagasikara manana programme permanent amin'ny télévision nationale Rosy? Dia afaka manao any Moscou tahaka ny ataon'ny solotena Rosiana ao Madagasikara ve ny solotenantsika malagasy? Manana fifandraisana amin'ny firenena maro i Madagasikara. Fa kosa tsy naka plasy ngeza be ao amin'ny TVM manao amin'ny RNM mareo. Na koa naka plasy teny an-dalambe. Manana fandarana ofisialy ao amin'ny RNM ve ny Amerikanina. Manana programme sy émission amin'ny TVM ve ny sinoa. Contrôler an'ny médiatika ve ny japonais. Dia manao fampelezan-kevitra politika ao anatin'ny andrim-panjakana antsika ve ny politika an'izany ny allemand. Dia mampiasa contrôle be dia be ao Madagasikara ve ny frantsay. Dia nahoana nomena amin'ny firenena iray izay tsy omentsika amin'ny firenena rehetra. Averiko eto indray tsy ny fifandraisana miaraka amin'ny Rosia ny olana amiko. Ny olana dia ny endriky ny fifandraisana io. Tokony hanaja ny andriam-panjakana antsika izy tokony hanaja ny fiandriam-pirenentsika izy ary tokony hanaja ny fahaleovantenantsika izy. Andaontsika aka exemple simple. Ekenao ve hoe raha miditra ao anatin'ny tranonao tsisy fetra io manao izay danany kibony ny olona miara-miasa aminao, ny mpiara-miasa aminao zany. Mipetraka amin'ny dadasika be eo ambony kanapé miaraka amin'ilay kiraro maloto be. Manokatra amin'ny frigo dia maka an'izay tiany tsy mangataka izy amin'io. Savazavany daholo ny plakaranao dia izay akanjo tsaratsara tiany dia lasany. Ny kiraro tsaratsara tiany dia lasany. Dia mandidy anao amin'izay zavatra azo jerenao.
azo eritreretinao azo enonao de mihinao fa nareo teny hoe tsy zay tsy mila an'izany satria ny fifandraisana ara-piaramiasa normal de mpiaramiasa mijanona any fiasana zany hoe mijanona mpiaramiasa raha izy ny sendra hoe invité ao amin'ny tranonao de manaja ny tranonao manaja ny fitsipikao manaja ny fianakavinao de rehefa manomboka mihetsika tony tompo-trano ny mpiaramiasa aminao de tsy fifandraisana ara-piaramiasa tsony zany fa fangalana keriny ny tranonao de manontany tokony anakan'izany vetsika ho an'ny Madagasikara tokony amela fotsiny vetsika au nom de la prétendue relation diplomatique tokony angina vetsika rehefa misy hery vahiny mitra tsikelikely ao amin'ny tanitsika satria amin'ny andro fifoazantsika angamba tsisy tsony ny sakafo anaty frigo fa lany mpiaramiasa daholo efa lasa ny karamantsika efa lasa ny tranontsika efa lasa ny vadintsika de tsika nanjavona tsika tsony no manjaka ary tsy hoe raha zao no mitohy ny RNM de ho lasa radio nationale russe RNR de ny TVM lasa TVR télévision nationale russe de tsy mazagaga raha miteny ny PRRM hoe tsy maleo tena atsika malagasy efa manaiky izy efa manaiky ny idirany rosy izy satria ao anatiny ao de fantatry ty fitondrany ty fa miankina tsikelikely amin'ny rosianina Madagasikara ary ny zareo raha manampy mihitsiny io faefana io zany manampy ny idirany rosianina ao amin'ny tanitsika de azosika am'izao ny lazany sy teny hoe ny vahiny rehetra de gasy daholo ary rehefa tompo-trano ao Madagasikara ny vahiny rehetra de ny malagasy kosa tsy tompo-trano tsony de tokony manana fahasahinintsika mametraka fanontaniana hoe mbola any malagasy ve Madagasikara de tsika zany ho spekta fotsiny amin'ny firenentsika ho mpijery fotsiny amin'ny firenentsika zany ny anjarantsika de manaiky ve tsika hoe ny souveraineté atsika manjavona tsikelikely eo amasitsika eo ry mpiray-tandrazana malala tokony ara-iasa amin'ny firenena rehetra Madagasikara fa tsy tokony iondrika amin'ny firenena anankiray tokony hanana partenaire Madagasikara tsy tokony hanana tompo mihitsy zao zany vokatry ny régime refondation io tsy fanavozana Madagasikara no nataony fa ny fampalemena ny souveraineté any tsy namerina ny taniny ho an'ny malagasy fa nanokatra ny varavarana ho an'ny vahiny tsy nanafaka amin'ny Madagasikara fa mampiditra tsikelikely ny fiankinan-doha tokony ho an'ny malagasy mandrakariva Madagasikara ary malagasy any tokony manjaka amin'ny taniny ny malagasy no tompony ny malagasy no manjaka Madagasikara tanindrazana tany sarobidy masina sisoa misy antony be dehibe rehefa avy eo ny vokatra izay ny vokatra voalohany zany de tsotra be hoe tsy manana fahitana velively isika ny fomba fiasan'ny fanjakana de zany re voalohany rehefa mamaky atreto reo zany de tsy afaka miteny hoe namaky an'lay tatitra 10 fa namaky misimisy ihany de ny zavatra misy de mampitomany hoe fanjakana ratsy tatana fanjakana feno fahalovana fanjakana feno tsy fahaizana ary indrindra fanjakana tena tsy miraravahoaka no nisy tao anatin'izay taona maromaro zany ataontsika tokony taona maromaro fa ny tena hitantsika aloha zany de nanomboka tamin'ny taona taorian'ny coup d'état militaire ny 2009 be dehibe ny zavatra tokony resahanao iaho ao anatin'izay le hoe maninona moa raha efa namoaka ny Cour des comptes fa mihoatra ny 4 000 milliards d'ariary ny préjudice financier filazany azy de tsy misy ny hetsika tsy misy ny fanenjehana tsy misy ny paikady ahafahany malagasy tena mandray anjara amin'le ady amin'ny kolikoly mandalo eto ny gafisin'ny UNIDOC sany hijery an'izany zavatra zany fa ny zavatra misy amintsika de mazava be manjaka be ny fahalovana endémique zany hoe tena latsaka anaty ny rafim-panjakana iray manontolo
ny fahalovana kolikoly ary ny tsy fanjariana. Mampalahelo be rehefa tena mamaky an'ilay rapport rehetrarehetra ianao maromaro ny vakiako. Fa izay hitanao izany dia ao anatin'ilay ministera ny vola alatra, ny FSM alatra, ministeran'ny fitaterana alatra, ny ministeran'ny arena kibon'ny tany, izay rehetrarehetra vakianao anatin'ilay izy dia tsy fanjariana sy fahalovana. Marary be izany no tena mamaky an'izy hoe tena vonina ny androso hoe tsika raha malagasy tena tsy vonintsika ny androso rehefa mamaky an'izy ianao satria na ilay zavatra atao izao ary dia sangodimpanina famitapitaka hoy aho satria tsy tena ny votoatin'ny olona no andraisana fanapahan-kevitra sy anaovana fikonan-doha. Miteny an'izany hoe zavatra tena averiko foana ilay prodigi ohatra dia isan'ny projet nanaovako antsoavy hoe or mpanao politika raha tena mpanao politika ianareo dia ity prodigi ity atao izay atomba anazy. Tamin'ny entonanasa ny resaka izany amin'izao fotoana izao ohatra ny hoe falenao izany teo hoe tena mba nisy sampandraram-panjakana malagasy roa nahazo vola ary nahazo vola tsy vola kely fa vola azo iasana hoy aho, tsy vola be ihany koa kanefa mivoaniodana ilay izy tsy ampy-ambolana akory dia hitanao tsy fanjary nataon'ilay olona, dia hitanao ny zavatra tsy manjary mitranga rehetrarehetra dia apetraka eo iny fa manaitra fotsiny aho. Teboka faharoa izany ho resahako andrano dia andro vitsivitsy ahako ny efa nanomboka nizara momba ny raporo nataony Castalia stratégique tamin'ny volana oktobra 2024 izany hoe efa fito taona lasa izany ilay raport no vita. Nandaniny Madagasikara io nanaovana trosy io tamin'ny Pagozy sy tamin'ny Lidy. Vola tany amin'ny 500 millions tany izany no $500,000 no nomenandreo olona ireo. Tena niasa ilay olona, tena nandalina ilay olona fa an'ilay rapport dia tsy hita. Dia mbola manao rapport be dia be mpakonjala, mbola mampanao étude ihany mpakonjala dia manao étude ihany tsika. Nanao an'io plan de redressement an'ny jiramasin'ny secteur électricité izany ny Castalia stratégique. Octobre 2019 no nivoaka ilay rapport. Tsy natao amin'ny malagasy ilay izy fa natao any tsy fantatro ho an'izy. Ny ao anatin'ilay izy izany dia ilay zaraiko amintsika hoe ny zava-misy an'ireo olona dia tsotra alao tazomiko ny tanako ilay lazaiko hoe 4 and kill. Ilay 4 and kill io dia fomba fanaony mpanambola manao tsy fanjariana ka rehefa mandeha ny fanadihadiana dia alaina ny droit ray manontolo amin'ny afahana ny eo fanaovana gazety izy ity dia eo amin'ny afahana manao ny tatitra apabe maso ny momba ny zava-misy. Averiko izany Castalia stratégique dia nahazo vola tamin'ny Pagozy Lidy tamin'ny vola samborana malagasy. Namoaka raha tatitra izy hoe raha tiantsika
raha tiany Madagasikara ny ivoaka anatin'ny tsy fanjariana sy ny fahalovana amin'ny sehitry ny angovo sy aratra dia inona ny zavatra tokony atao. Recommandation mazava be naboaka an'ilay olona. Misy trosabe ozy izy zakainy Jirama, izay zany ny voalohany tamin'ny 2018-2019 izy no namoaka an'izay hoe efa trosa tsy toko tsy firoana no vesarin'ny Jirama noho ireo gropy izay tsy miasa, izay tsy mandeha amin'ny tokony ho izy, ka noho izany tokony averina ho jerena. Eto izy dia miteny refinancement izy tamin'ny taona 2018 resaka 13 355 milliards d'ariary. Dia mila refinancement ana 12 809 milliards d'ariary. Tonga ianao dia mitsangamboly be ianao hoe enjana zany tao anatin'io tao anatin'izay fotoana izay de 2018 ny resahantsika eto. Dia ozy izy ny rapport en Banque mondiale revoyé gestion de prix de carburant. Tokony ho jerevana ozy izy momba ny vidin'ny angovo. Ka ny resaka angovo jerevana tamin'io dia ny resaka Jirama. Dia ohatrany tsy tonga saina ianao. Fahoany ty resaka ty. Dia izao ny zavatra fandehana. Za zany manazava amin'ny olona foana hoe misy alatra. Io tena alatra. Ninona lazainy ministra teo aloha Andry Gaule Ramarsson hoe contrat léonin io dia ozy izy hoe tsy retoboko. Io dia tena corruption nataon'ireo distributeur pétrolier, producteur indépendant d'électricité. Corruption io ary capture d'État. Corruption et capture d'État. Inona zavatra anankitelo isehoan'ilay zavatra hoe corruption et capture d'État. Voalohany indrindra zavatra resaka mazava be ny fahavidianana amin'ny Jirama gasoil farany lafo be. Efa nitanteraka foana hoe nataon'ny ministeran'ny vola mazava be tamin'ny 2017 tanteraka ndiay Rasol Larson ao anatin'ny gazety tahiry ny ministeran'ny vola laharana fa 5/5 dia nilaza fa ny Madagasikara ny fanjakana malagasy dia mividy ho an'ny Jirama gasoil misy tombom-bidy 3,3 isaky ny litra. 3,100 ozy izy. Mba azona ratsaina ve zany? Tamin'izany fotoana izany zany ohatrinona ny vidin'ny gasoil. Dia tombom-bidy 3,3 isaky ny litra amin'ny gasoil ampiasain'ny Jirama no avy amin'ny distributeur pétrolier amin'ny Jirama sy malagasy. 3,3 4 millions de litres par an no ampiasain'ny Jirama. Dia izay vola izay, izay tombom-bidy izay fotsiny dia efa mitetana ohatrinona.
tinina zany le olona zany a fomba fanao maloto zany fanontaniana napetraky ny efa zaray kokoa feno ny fizarako azy lay resaka hoe apurement de la dette de la JIRAMA de mbola miandrony a audity zany hoe audity fotsiny ve sao de tokony enquête criminelle no atao amin'ireo karan'ireo satria ça c'est de la corruption plus capture d'état zany hoe mpitondra rehetrarehetra zany a depuis 2012 2011 2010 2011 2012 hatrany 2026 de tokony arahana tsara rehetra satria c'est de la corruption ny teny lay hoe raha anao ny apurement amin'ny detiny JIRAMA de mazava be le recommandation nataony tao zaraiky feno ao le rapport ary misy toetra mbola toetra ratsy de ratsy mbola ataony ministère ny vola ary ny direction générale du trésor lay document voaka tany 2026 de alefany zareo any anatin'ny état financier à 2024 ianao zany raha tsy mijery hoe inona dolodolo amin'ny rapport avoakan'ity direction générale ty de tsy ahitan'izany mihitsiny fa ianao satria manaraka ianao satria mikaraka de hitanao hoe avoakan'reto reto ato le izy a amin'ny fomba mamoehatra zany ça aussi c'est de la corruption tsy fanjariana tsy faiza miasa zany a afetsifetsena amin'ny corruption zany le olona de nalazay lay recommandation anatin'izay le proposition d'apurement de la dette et arriéré de la JIRAMA zay JIRAMA aussi tsy tokony hividy gasoil mihoatra ny eny amin'ny vidiny toby mpaninjara satria JIRAMA des grands consommateurs de apetrako aminareo zany le izy tao anatin'ny firy-taona zany JIRAMA ça a commencé en 2012 minimum de nafidianan'ny reo karan'ireo niaraka tamin'ny mpitondra tamin'izany ambony ampanka vidan'ny gasoil de rehefa jerevana daholo ny statistique de tory zany fa corruption io fa tsy resaka hoe tsy faiza mitatana 30% ny vidin'ny gasoil mihoatra noho ny eny amin'ny tobi-panjara zay no alohan'ny JIRAMA de ao anatin'le recommandation non tokony andovy eo izy ny JIRAMA taxasi etra zany hoe ny malagasy zany amin'ny zavatra ampiasain'ny JIRAMA akana etra de mbola akana amandoa vidiny sarany fitsinjarana eny amin'ny toby isaky litre ny gasoil de mbola misy ambonin'izay rehetrarehetra zay telopolo sy telonjato sy arivo ariary isaky ny litre vola zany re olona vola be tsy hitanao zany de sarosaroman'ny FMI sy ny banque mondiale le izy hoe ataovy ny mangarahara amin'ny vidin'ny solika non ça c'est de la corruption pure et dure ka akoatra ny mangarahara vidin'ny solika de tokony mazava be ahoana ny io resaka corruption tamin'ny gasoil nafidianany JIRAMA io nandritra ny firy taona teboka voalohany zay amin'le corruption alatra zany alatra fotsiny atao amin'ny malagasy sy JIRAMA teboka faharoa mamaivay be ty mandeha mitety faritra ny député Fidèle Razarapierre sy ny
ministry ny angova dia mampiseho amintsika izy fa hoe raha tokony 11 mégawatt no puissance mandeha an-diego dia tsy misy 1 mégawatt akory ny puissance mandeha fa ny vidiny 11 mégawatt dia mahalo vola foana vokatra izany rehetrarehetra izany teneniko anareo ny vola alohan'ny jirama dia mihoatra ho iaho any amin'ny 70% ny vola miditra maty antoka foana ilay jirama ary maty antoka be satria akoatra n'ilay vidina gazoalan'ny resahana teo izany dia mandoa amin'ireo karan'ireo vidina aratra izay tsy miditra any anatin'ny réseau amin'ny jirama vidina aratra izay tsy miditra anatin'ny réseau amin'ny jirama ary tsy mampiditra volamina dia mbola miodikodina eo dia mbola manaiky eo dia mbola andoha vola be dia etsy izany ianao no teny fa ahoana le reto fanontanianao dia mampiasa ny jirama ahoana moa mitsoahalala anareo hoe firy par centre misy compteur tokony miala any amin'ny producteur indépendant d'électricité dia misy compteur miditra any amin'ny jirama ka ireo compteur anankiroa ireo samy jairena rehefa tonga ny farany volana hoe tamin'izao daty firy ny énergie électricité nampidirina tao anatin'ilay réseau ary izay zavatra izay mba tsy isian'ny fifanambakana sy ny adila dia mazava be ireny ankehitriny izao izany dia efa gaga be ianao hoe hoay fa ahoana rangareto nandritra ny 4 taona rantaratra hoy dia farafakeliny izany nanomboka tamin'ny 2013 tany dia etsika mianakavy dia evero fa raha 10 mégawatt no tsy miasa ao anatin'ny 420 ora dia efa mame 10 000 kilowattheure izany 10 000 kilowattheure fois 24 heures 240 000 kilowattheure izany aloha vola fotsiny izao aloha vola amin'ny vidiny lafo be tenylay miteny tatitra rehetrarehetra hoe misy tokony fitsitsiana vita amin'ireo filazana tsy antotsony ny jirama aratra tsy miditra ny aminy rehefa tsy mandeha ireo groupe ireo tsy izay ilay izy dia izao vao mikolopakolopak eo eneleko dia izao vao mbodimodikodina eo ny aksiana jovena hoe alefasy volobe alefasy zao adaboy ataovy aloha ny enquête criminelle mijoro daholo malagasy angataka anely ny mpitondra hoe avoay ny enquête criminelle amin'ireo olona ireo teboka faharoa zay teboka fahatelo amin'ny aratra tao amin'ny jirama
ireo vidina fanofana gropy sy ny fividianana araka. Inona ny zavatra atao amin'ilay jirama? Asaina mandoa gasoaly ny jirama, asaina manofa gropy jirama, ary rehefa aveo dia mbola asaina vidy aratra amin'ny vidiny farany lafo be. Mandoa gropy izy, mandoa gasoaly izy, manofa gropy izy, ary mandoa vidina elektricité. Dinona zany ny ilan'ny jirama ampiasa an'ilay gropy fa tsy lasa izy manao antena. Mimpiry vola ilay jirama amin'izany. Ao anatin'ilay recommandation an'ilay hoe apurement de la tête et des arriérés de la jirama dia hoe mazava be ilay recommandation. Tsy tokony hanao an'izany jirama. Na zany jirama mampiasa ny gropiny, vidy gasoaly izy tsy manofa raha manofa gropy izy, dia vidy gasoaly izy manofa gropy dia mandray aratra fotsiny izao. Na jirama tonga dia mandray aratra sady tsy manofa gropy no tsy mandoa gasoaly, fa tsy hoe sady andoa vidina gasoaly izy no andoa ofana gropy no mbola hividy elektricité aratra lafo be. Zany koa dia atao hoe alatra zany.